andro vitsivitsy zay no nivoan'ireo vola taratasy vaovao amin'ny ankapobeny trano fanazavana azo teo anivon'ny Banky Foiben'i Madagikara nizotra araky ny tokony ho izy ny famoahana sy ny fanaparitana fanaparitahana ireo vola vaovao ireo eny amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina eny rahantsika ty vaovao ity. Ny 17 Jolay teo no nivoaka ny vola vaovao ary azo lazaina fa mizotra ara-dalàna an-tsakany sy an-davany araky ny niheverena azy ny famoahana ireo vola vaovao ireo raha nitatitra avy amin'ny Banky Foiben'i Madagikara. Eny anivon'ny banky samihafa dia mandeha mitovy amin'ny andavanandro ny karazana asa na opération amin'ny guichet sy ny distributeur automatique de billets. Ho an'ny Banky Foiben'i Madagikara, maro ireo fepetra noraisina mba ho fahombiazana ny famoaham-bola. Tao ny amin'ny lafiny fandaminana, tao ny fiaraha-miasa ary tao koa ny serasera. Singanina ny fandaminana mba hiverenana amin'ny fampiasana araky ny tokony ho izy ny sora-bola tandrify amin'ny entana vidiana. Manahirana ny hoe andeha taxi be mandeha makeny amin'ny tsena dia vola 2 ariary nentina dia tsy misy fameriny. Ny tena lotsika raha ohatra ianao mandeha amina firenena iray zany averikinay izy hoe ianao kory tsy andeha hividy entana $2 mitondra $100 fa vola $10 nentinao raha ohatra ianao ka andeha hividy zany $2 azonao avadika euro zany azo avadinao avadika remibi zany azo avadika vola rehetrarehetra tany zany misy lotsika ny volany efa misy ezaka manokana mihitsiny hamerenana ny fizarana ara équilibré zany arak'izay lanjany filana manomboka amin'ny 100 ariary 100 200 etc mba hananany olona le vola tena mila ampiasaina fa tsy ho vola 2 ariary daholo ny ampiasaina. Izay no nakany Banky Foiben'i Madagikara fepetra fa tsy hivoaka amin'ny guichet automatique ny banky ny vola 2 ariary. Manentana ny tsirairay ny Banky Foiben'i Madagikara hikady ireo vola ireo satria fananam-pirenena izy ireo.